5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime à l'avenir. Uprime mamanoutra ho anao ny fampalalam-baovao. Noho ny fahasairana nateraky ny fiakaran'ny vidim-piainana, miverina ary mihamihazovana indray tato ato ny asandahalo sy ny fanafiana amin'ny tapiadiny. Ahina iamafy izany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana. Ahina itomby ihany koa ny fampitehana raha tsy misy ny fipetraraisina mialoha amin'izao fotoana idirany rivo-doza manaraka izao. Niteraka resabe tao amin'ny tambazotra tserasera sy teny amin'ny fiarahamonina ny mikasika ny oronan-peo ifanaovan'ny olo-mpanjakana ambony eto amin'ny firenena sy raha isara zay vola. Ampamoaka mikasika ny kolokolo avolenta eto amin'ny firenena no votoatin'ny oronan-peo. Andrasana treto ny fanapa-kevitra na koa fihetsika avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana ity raharaha ity. No tanterahina androany tany miangina rivo ny famelabelaran-kevitra narahina ady hevitra momba ny fitsinjaram-pahefana niarahana tamin'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Fotoana ihany koa ny ainona ireo hevitra teny fotony sy ny resana ny toetra raha-pirenena. Tsy marina ny filazana fa maty ary velona indray ilay zazalahy kely 7 taona tao amin'ny fokotany talata andray kiba Antsirabe izay niteraka resabe teny anivon'ny tambazotra serasera. Efa ho 5 volana ilay zazalahy kely no tsy salama izao nitarika nakany amin'ny fahafatesana izao. Isan'ny lohahevitra lehibe hodinina mandritra ny Fevrier isan'ny taona mahakasika ny fandriam-pahalemana izay natao any minitra ny momba ny adiny Ukraine sy Russie. Manao antsoavo amin'ny anampiana ara-miaramila maika ny Kiev i Paris sy Berlin. Ny andindinin'izay avy hatrany. Akafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsidihana ny tokantrano amin'ny ity alina ity tonga soeto amin'ny fampahalamba-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity asaina amitiavana ianao anaraka ny fampahalamba-baovao hatramin'ny farany ny matoa ndatsoratra ny fampahalamba-baovao hatrany no anokavantsika ny fotoana amin'ity alina ity dia noho ny fahasahiranana ateraky ny fiakaran'ny vidim-piainana miverina mihamahazovana indray tato ato ny asandahalo sy ny fanafiana amin'ny tampiadina. Ahina mafy izany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana. Ahina itombo ihany koa ny fahampitehana raha tsy misy ny fepetra raisina mialoha amin'izao idirany rivo-doza izao. Gaëtan Andreatsilafo. Aiay sy fanontaniana maro no mipetraka ao an-tsain'ny mponina amin'izao fotoana. Manoloana ireo zava-mitranga eto amin'ny firenena. Ny fanontaniana goavana indrindra amin'izany dia ny hoe aiza isika raha izao no mitohy ho avy ary hiditra antanetiny rivo-doza izay voalaza fa mahery vaika noho ilay fairany teo. Hatreto nefa tsy hita soritra ny fiomanana sy ny fepetra raisina isorohana na ampihena ny fahavoazana na ao amin'ny maha-olona na ara-materialy ary ny tena olana tsy mbola tafarina ireo fahavoazana naterak'itrena izao. Nefa izao iampy rivo-doza mahery vaika izao indray. Isan'ny takatra nateraky ny rivo-doza ny fampiteny lalana ka nahatonga ny faritra maro itoka-monina, potika ny fambolena sy ny asa fidiram-bola ho an'ny akamaroan'ny malagasy izay mivelona amin'ny tany, potika ny sekoly ka nahatonga ny fampianarana na ato any amin'ny faritra sasany sy ny sisa. Fahoriana iainana ibonina ireo ary avoroana telo eny amin'izany ny fahorinana iainana vokatry ny fiakaran'ny vidinentana ilaina amin'ny andavanandro, miakatra ny vidim-bary sy ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, vokatry ny fahasarotana iainan'ny mpitatitra noho ireo lalana ratsy. Olana mahakasika ny sosialim-bahoaka nateraky ny fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana tato ato. Ny verina ary ny anahazovana indray ny asandahalo sy ny fanafiana amin'ny tapiandina ary ny sakan-dalana. Akoatra ny fakana sy ny fanimbana fananana, manolana, makataova ary mamono olona mahafaty ireo jiolahy, miova ary miaratsy manaraka ny zava-misy ihany koa ny sain'ny mponina ary mitombo ny tsy fahadokisana intsony ireo mpitandron'ny filaminana. Profon'izany tranga fandoroana olona tao manday farany teo. Vaomaly ihany koa tao Toliara faharoa no tapahin'ny dadatohany ihany ny lohan'ilay zazalahy kely zanaky ny rahalainy. Desitra ny vokon'olona ka novonoina izy ireo avy hatrany ilay nahavanona ny loza.
izany hoe miverina ny tsy fandriampahalemana ary miverina sy mihamahazovahana ihany koa ny fitsaram-bahoaka ary ny tena mampanay dia ny sy ny fipoahana ara-tsosialy araka ny fanehoan-kevitra nataon'ireo mpandinika fiarahamonina ho sarotra ny ifehezana ny mponina rehefa tonga amin'io dingana io raha ny fanehoan-kevitra hatrany ialana amin'ny krizy sy ny fahampotena mety ateraka izany no mahatonga ny maro anao antsoavo amin'ny mpitondra ka hitodika sy amany olana ara-tsosialy ny mponina ny famahana ny olana ara-tsosialy ny mponina izay tsy mianana amin'ny fanomezana vary sy sakafo vonjy davanandro fotsiny ihany tafiditra anatin'ny olana iaina ny mponina ohatra ny lafon'ny fahasalamana lafo ary tsy takatry ny fahefa-mividy ny fanafody eo ihany koa ny tsy fandriampahalemana efa noresahana teo aloha mifanindran-dalana amin'ireo olana ara-tsosialy ireo ny olana ateraky ny adilahy politika indrindra amin'izao vanim-potoana hiatrehana fifidianana izao toa tsy misy ao an-tsain'ny mpitondra afa-tsy ny hanatsara ny endriny eo mason'ny vahoaka toa manararoatra ny fahasahiranana sy ny fahavoazan'ny malagasy ahafahana mambabo ny fony odiny tsy hita manoloana izany ireo tsy fanaran-dalàna sy tsy fahampitombanana mikasika ny fanomanana ny fifidianana ny anana fifidianana madio tsy mitandila mangarahara ary ekeny rehetra nefa no tanjona tiana hotratrarina ka mahatonga ireo antoko politika sy mpanara-mason'ny fifidianana anao antsoavo any amin'ny fanarenana dia nizao ny lesoka ka tsy hoe sanatria hiampikrizy vaovao indray ny krizy efa iainan'ny vahoaka malagasy sy ny firenena iray manontolo amin'izao fotoana fa manome fepotona iray volana ho an'ny fitondram-panjakana amana ny olan'ireo mpiasa ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar tsy any amin'ny lahatra-pahamehana no mahamaka ny fitondram-panjakana hoy ny fanazavan'ny filohan'ny SSM anomboka ny tolona sindikaly aorian'ny fepotona io raha tsy misy ny fandraisana andraikitra fitinokolona no mitatry ny antsipirin'izay nampiakapeo ny teo anivon'ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar ho amin'ny androany manoloana ny tsy fandraisana fipetra avy amin'ny mpitondra tafiditra ankaterina ireo mpiasa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ka anaovana antsoavo tsy nivaly ihany koa ny fitakiana tamin'ireo taratasy nalefa tany amin'ny filohan'ny repoblika manoloana izany manome fepotona iray volana ny SSM amahana ireo olana ny mpiasa amin'izao fotoana fa raha tsy hijery moa izy dia hoavy masika izahay ary anantona ny tompona ndraiky mpanjakana tsy vita ny taratasy intsony amin'izay fotoana izay fa ho avy mihitsy izay hitona an'ireo zokiolona an'ireo mpiasa tsy miankina amin'ireo mpiasa mpanjakana amin'ny fotoana ary ny mpiatena amin'ny fotoana anankiray tapitra treo zany ny taratasy satria efa tamin'ny 5 Desambra izay no nanao taratasy ho an'ny fanjakana hidina amin'izay zay hidina tsehatra amin'izay rehefa ohatra ka tsy henona foana fa hatramin'izay zay nangataka fiona tsy niraisina mandefa taratasy zay tsy valiana dia verinay fa hijoro amin'ny mahasyndikaanay amin'izay zahay tokony jerena akaiky ny sosialy ny mpiasa raha ny fanazavana misedra olana ny akamaroany ireo mpiasa any amin'ireo tsy lahara-pahamehana hatrany no mamaiky ny mpitondra ho hiatrany ny fanazavana zay zany efa omenay ny fanjakana hoe reto ny vahaolana fantatray fa mbola misy foana ny carburant miopapana isaky ny ministera any everiko fa ny fanjakana tsy natao ampanakarena ny aux employés de l'État satria reny no tena mahazo an'izay tombotsoa manokana amin'ny resaka carburant zay hitanay ihany koa fa mbola misy any anatin'ny budget amin'ity LF 2023 ty ny fividianana an'ireo karazana fiara tsy mataho-dalana izay everintsika hoe firenena mahantra Madagasikara dia atao inona ty zany indrindra amin'izao fahasahiranana manjony firenena izao avadio any amin'ny sosialy mpiasa daholo zany rehetrarehetra zany mba afahantsika mamelombelona indray ny mpiasa satria ny mpiasa no afaka manodina ny resaka consommation tsy ny eto andrenivohitra ihany tojo fahasahiranana efa mambolana maro ireo orinasa any amin'ny faritra tao anatin'ny 10 volana izao ireo mpiasan'ny sekraina ao an-tsiranana no tsy nandraikarama raha ny antso atarby ny fanaovany solotenan'ireo mpiasa any an-toerana tamin'ny sendika androany raha mba manome karama systeme fabanga foana nefa tsy misy fanazavana inony mahatongan'izany ny côté soklasy tapitra amin'ny karama fa tsy voarosaka hatramin'ny 2009 hatramin'izao 2023 Izan'izany koa ny RSA tsy voarosaka 2009-2023 verzony tevoka ny miteraka sy misitrika volanjato anaty hoe 30 taona zay
io tsy mitatra totongana ny vokotra isan-taona. Amin'ny fondahatra 2022 mitapatsa 9 milliards mahery vokotra tatra amin'ny orinasa. Moins 9 milliards. No tanteraina androany ny fionambe ireo sendika ny mpiasa eto Madagasikara izay tariny SSM. Samy nitatotra ny olana ny anjady ireo mpiasa ny akamaroan'ny sendika samihafa. Ho mafy ny hetsika sendikaly raha ny fanazavana raha toka tsy mivaly anatin'ny iray volana ireo fitakiny. Niteraka resabe eto amin'ny tambazotra tserasera sy teny amin'ny fiarahamonina ny mikasika ilay horonan-peo ifanaovany olo-mpanjakana ambony eto amin'ny firenena sy Raisa Razaivola. Ampamoaka mikasika ny kolikoly avo lenta eto amin'ny firenena no votoatin'ny horonan-peo. Andrasana hatreto ny fanapa-kevitra na koa fihetsika avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana ity raharaha ity. Zaho be tabe zavatra tsy fantatrao sy eftata fa mampalahelo anahy fotsiny ilay izy. Zaho tsy manana fa 1 milliard ny volako. Fa tsy vola zany ilay 1 milliard aminazy. Fa rehefa tsy ilay 1 milliard dia aleo fa zaho koa. Zaho efa mitenao fa zaho efa miaraka amin'ny PM amintsika miteny zao. Azonao zaho tsy anaiky tsy manana 5 milliard zany mazava miteny PM tsy manome volana izana rakotina rabe. Mandeha amendrafo izy rangaty gratuit ny assurance ny olona tsy niatsinanina aminazy Tena mampalahelo anahy resaka exécution maître na resaka vary. Ministra betabe tafiditra amin'ny dossier io, ministra betabe nampanao ny alainy dossier io. Mba betsaka ho any service vitako tamin'ny fitsarana io fa dia izao ve ho any anaovana anahy. Efa misy naileveny raha olodina dia mbola zany ihany ho any anaovana anahy. Sao dia mba tsy rarino ary angaha. Fa zao ny teneniko anao, hatramin'ny olana akanjo zareo volana lia milliard 5 amin'ny conseiller ato aminatra amin'ny numéro ny conseiller. J'ai toutes les preuves zay teneniko anao fa alao mba hoavokako amin'ny radio koa amin'izay hitan'ireo ohatra ny ahoana ka izany zavatra misabote olona zany. Toy izany no resaka ifanaovan'ny iray sara izay vola sy olona iray tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Voatonona ao amin'ny horonan-peo avokoa, hatrany amin'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta, ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdinina, hatrany amin'ny tompona andraikimpanjakana ao amin'ny ministeran'ny fitsarana. Ampamoaka mikasika ny volana kolikoly amina miliara eto amin'ny firenena no ady hevitra, izay miparitaka ao amin'ny tambazotry ny serasera ankehitriny. Miteraka resabe ny horonan-peo hatramin'ny omaly, mampametra-panontaniana amin'izao fotoana. Aiza ho aiza ny mpitondra fanjakana manoloana ireny raharaha mikasika azy ireny. Miverina indray ny resaka iray sara izay vola raha somanangina tao anatin'ny fotoana naharitra. Tsy misy hatreto ny fepetra no raisina na maro aza ireo raharaha na voatonona ity olona ity. Lazaina fa tany-tandalana i Madagasikara. Aseho avokoa ireo fihetsiketsehana sy fanadadiana mikasika ireo olom-panjakana lazaina tsy nanara-dalàna teo aloha. Voizina ombieny ny hoe tsy misy olona ambonin'ny lalàna eto an-toerana. Raharaha goavana mahakasika ny tompona andraikimpanjakana sy olona ambony maro ity raharaha tsara izay vola ity. Manaiky ny andra fepetra manandrify izany ve ny mpitondra fanjakana. Ny raharaha tahaka izao no amatarana raha toka tsy mitanila tokoa ny mpitondra. Toy ilay resaka tetezana tany Moramanga izay nandraisana fepetra entitra. Ny raharaha mikasika ny kolikoly avo lenta tahaka izao kosa izay ahina hody tsy hita. No tanterana androany tany Miarinarivo ny famelabearan-kevitra narahana adevitra momba ny fitsinjaram-pahefana ny arahana tamin'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miaingy. Fotoana ihany koa ny anona ireo hevitra teny fotony sy ny resahana ireo toe-draram-pirenena. Tany an-toerany Onina Saina. Taratry ny tsy fanomezan'ny fanjakana lanjany ny fotony tsy fanaovana lara-pahamehana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna amin'ity taona ity, hoy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Azo andriana anarivelo androany tao Miarinarivo, renivohitra ny faritra Itasy. Ny antoko malagasy miara-miainga ireny hitanareo tamin'ny herinandro lasa nanao fanambarana sy nangataka hoe avoay koa ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Satria tapitra ihany koa ny mandahany ireo. Dia misy milaza hoe tsy maika izany. Satria zany tena fanaovana tsitsinan'ny olona ny fotony. Fa maninona ny fifidianana ny aminy tsy maika fa ny fifidianana ny amboleriny maika. Zany hoe ny androbaka fahefana zany ny tena maika fa le fijerena ny vahaolana ny olona ny fotony tsy maika mihitsy. Dia mbola mangataka ary mbola nangataka izay ary mbola nanohy hoe alefaso ny fifidianana io. Raha ohatra tsy vitan'ny seria ny manao fifidianana eo anivon'ny commune. Ahoana moa ny nonay fa ho vitany any manao fifidianana hieran'ny Madagasikara. Marina sa tsy marina? Dia lasa hoe iny aloha vitanay fa le isaky ny commune tsy vitany. Ny fampatroana miainga ny fotony dia fitsinjaram-pahefana izay no velabelarin'ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ity androany ity tany Miarinarivo. Narahina ady hevitra sy fanontaniana avy amin'ny solontenan'ireo komina 14 mandrafitra ny distrika Miarinarivo.
ny vola rehetra toko ny fahitana azy dia bloqué teo amin'ny direction miakatra zany hoe tsy atao dia décentralisation mba hampabetsabetsaka ny oatseny raha rehefa afaka toko alaolona tapaka sy ndraika rehetra mandroso Madagasikara manana fanantenana amin'izany zay tena koa dia anisan'ny mpianatra nianatra teto Antananarivo vita ny fianarana nanisaka kely tamin'ny klasy avaratonga ambony kanefa tsy anasa ny tena dia molody any an-tanàna izany ahoana toko ny tena amizena ny olonely ambanivohitra hijaly izy reo ny tatsaho tsy azatabola isambatan'olona fa hoe rehefa mavita baraza anankiray ny toerana anankiray izay mila zany a dia efa manana ny vola miditra ny posiny izy a fa raha vola omena na ray tapitisy isambatan'olona raha tsy ampy azy ray minitro zay fa le hoe foto-drafitrasa maritra zany angatanay ao a mba hoentinay a mampitombo ny eo am-pelantanana. Isan'ny verimberina nandritra ny fandraisam-pitenenan'ireo tonga nanatrika ity fotoana ity ny fisian'ny fanitsahana andraikitra sy ny fingapingana samihafa eo amin'ireo olom-boateny sy olom-boafidy ao amin'ity faritra ity tranga isan'ny mampisatra ny fampandrosoana ny an-toerana manoloan'izany nanambara ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga azo andriana arvelo fa fanohitry ny fampandrosoana ny firenena ny fitsinjaram-pahefana ka tsy maintsy apetraka raha tiana ny ametraka lova tsara ho an'ny tanjanaka. Ny fitsinjaram-pahefana ny fahitana anazy ary ny vilana apetraky ny antoko dia io any politika fantatra fa antokana ahafahantsika mampandroso amin'ny Madagasikara. Ny antony dia tsotra midadasy ny Madagasikara ohatra anankiray meko antsika tany antsimo tany amin'ny faritra atsimo tany tondrana rano ianareo izao no navalin'ny olona tany tsy mila rano zay fa maninona reo tsy mila rano atao ty faritra misy anareo ty tsy mila rano zay izy a fa ny zavatra ilainay a ataovy a zay ampiodina anito barage ito a zay tonga rano avany ambony any a dia zay ihany a dia mavita manao lavadrano a amosotronay fa raha lavadrano fotsiny nataonareo eo a tena tsy ilainay satria atao inay rano sotrona fa sakafo hoannay andavanandro mampitombo ny fiainanay ny ilainay a dia zany rano lavadrano zany a ainay mandavaka zany a vitanay zany a aza misahiranareo zay le fomba fiteny amin'izao fotoana zao hoe dia natao tokotra le izy a dia nava an'le olana ary nandreatanana ilay fampandrosoana toy fotony a le olona fa ny fitsinjaram-pahefana zavatra iainana andavanandro fomba fisainana fomba fitantanana zany fitsinjaram-pahefana zany a dia aiza ny andraikitry ny olom-pirenena tsy raray avy a ary ahoana ny ahafahany olom-pirenena io a manantanteraka n'izay andraikitry zay a zay no hoe tena fitsinjaram-pahefana. Ankoatra izay notsindrin'ny filohan'ny ity antoko ity ihany koa androany nandritra ity diany tao amin'ireny vohitra ny faritra Itasy ity fa ilaina ny fampifanarahana ny fianarana amin'ny tontolon'ny asa eo ihany koa ny fanohanana ireo fikambanana manana tetikasa mifanindran-dalana amin'ireo ny fanomezana tontolo takin'ny sehatry ny fandraharana raha tiana ny amahan'ny olana tsy fanananasa ito amin'ny firenena antoka ho fanatanterahana izany ny fisian'ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny fanjakana. Ipotra tsikelikely ny alliance politique ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana amin'ny faraparany taona 2024 ity hoy ireo mpamakafaka ara-politika ankilany ahina ihany koa ny mety sy ny teteza mitakely malona ny tsy fisian'ny vola tokony anatanterahana ny fifidianana sy ny tsy fahatomboana ny ireo fepetra ahafahana miroso amin'izany fifidianana izany. Henri Florian. Mampiova ny toetra ara-politika eto amin'ny tsika ny famoahany seniny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Miova ihany koa ny tontolon'ny politika manomboka eto raha toa tazana eto an-toerana avokoa ireo filoham-pirenena miisa roa izay efa nitantana amin'ny firenena sy ny filoham-pirenasa. Samy naneho ny fahavononany iaino ny marary ny vahoaka avokoa ny antoko politika tsirairay mialohany atrehana ny fitombam-pahabelezan-kevitra. Ho an'ireo mpamakafaka ara-politika nanaovana fanadihadiana vanim-potoana maivaivay ho an'ny mpitondra no misy ny firenena amin'izao fotoana izao. Mametraka fanontaniana ihany koa ny mpitondra mahakasika ny filohan'ny anteny miaran-doholona izay solotoerana azy ao aorian'ny fametraha-pialana. Eo amin'ilay hoe fijery ara-politika amin'ny ankapobeny aloha eto anivon'ny fitondrana zany ny sary voaloha dia hoe tsy maintsy izy hijery hevitra ahafahana hoe ho mafy ve izy ireo ahatanteraka ve izy ireo hiatrika fifidianana zany. Ary raha avokoa zany tsy maintsy ametra-pialana amin'ny filoham-pirenena dia ho raisin'ny filohan'ny senany fitondrana.
efa diniana hoe influencena amin'izao fotoana ve habilité manana capacité manana fahaiza-manao mitondra firenena zany zay zany aloha tena fantany goavana hoe vitany ve zany anjara ny mety amary sy ny mety manoana anazy fa zany mitondra firenena zany tsy ho an'olona hoe tsy manana fijery amin'ny velatra zay zany tiako apetraka aloha momba anazy eto anivy mpanohatra ny sary faharoa de mipetraka io hoe ohatrany ahoana zany ny mety rivotra eto amin'ny mpanohatra izany tambatra izany anderery endrikana zavatra maromaro ohatr'izay zany no iseho raha ny fantatra tsy mbola mahafeno ny fepetrana tanterana ny fifidianana ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoan'izao na eo aza ny finiavan'ny seniana tanteraka izany ka ahina ny mety sy ny fitondrana tetezamita indray atsoatsy raha ny nambaran'ireo antoko politika tsy mbola voafaritra mazava ny kilany ireo pitsopitsony amin'ny fanatontosana izany fifidianana izany eo ihany koa ny tsy fisian'ny teti-bola anatanterahina azy ihany koa ny tsy azontsika lavina koa ny ataoko hoe ny rôle joué sadek mahakasiky ny ty fidianana ty satria azadino fa efa misy mission nataony sadek taty zay nahafana ataoko hoe ny se concerté amin'izao fitondrana zao zany ny mety hisian'ilay ataoko hoe transition 2 ans satria zay resaka mandalo amin'izao fotoana zao dia ny fahatongavany filompirenena mampianina ve no fambara mahakasika an'izay fidirana amin'ny ataoko hoe transition concerté zay satria azadino fa rehefa miresaka tsika transition zany dia tsy maintsy isokatra ny gouvernement zay formena atsoatsy transition zay dia manambara avy hatrany fa échec ny fitondrana ny tamin'ny teo fanomanana an'izany fidianana zany satria ny nahatonga n'ilay ataoko hoe transition zay dia noho ny tsy ataoko hoe tsy fahavonona andreo fepetra zany ahafahantsika mikaraka an'izay fidianana eo ihany koa ny ataoko hoe tsy fisiany tsy fananana sy ny vola zany hikarakarana n'ilay fidianana na eo azy izany isokatra amin'ny hery-velona maro ny antoko mijoro ankehitriny anamafy ny tanjany ary iseho ihany koa ny fanambatambazana ara-politika raha jerevana zany de azo heverina ataoko hoe 7 isanjato fa tsy maintsy anova gouvernement tany fitondrana tsy azo idivirana zany satria raha jerevantsika zao ny tena député Rosy farany teo de nametraka izy fa misy zavatra mangeja amin'ny filoham-pirenena ao ary izy ao anatiny misy efa misy endrikana sarisarina implosion ao anatiny ao zany de ahitana fa tsy maintsy anovana io président ny sarisary politika aloha de tsy maintsy misokatra ny atao hoe fanambatambazana fanambatambazana zay zany hoe izany olona afaka anohana ana izany fikambanana afaka anohana ana izany antoko politika afaka riasa amina de tsy maintsy misy zay fanambatambazana zay de le gouvernement teo zany raha netretin'ny tena mpanohana anazy de tokony hery zareo no eo fa tsy maintsy misy an'le fanambatambazana vaovao zay ndray ijery satria efa disparate le mpanohana teo aloha de tsy maintsy ijery andreo izy de mety isy olona surprise koa hipotra ao anatin'io gouvernement io imo hitantsika hoe an'olo izy sa tsy an'olo mbola baraingo mipetraka avokoa izany rehetra izany fa miha mivoatra isan'andro ny toetra ara-politika eto amin'itsika amin'izao fotoan'izao raha ny fantatra miandrandra ny anatanterahina ny fifidianana avokoa ny rehetra ary mitaky ny anadiovana ny kianja ilalovana amin'ny tontolon'ny mpifidianana izay Nanatrika ny fahina amin'ny 30 taona ny fionana tampony ny vondrona afrikana any Addis Abeba ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly ny inga teto ato andrazana ny tenany sy ireo délégation nahitana ny sekretera mpanjakana miadidin'ny gendarmerie-pirenena sy ny sekretera général eo anivon'ny fiadidina ny république loa hevitra mandritry ity fionana tampony ity no hoe accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine tanjona amin'izany ny anatsarana ny kalitaony fiampianan'ireo afrikanina misy amin'izao fotoana izay andraisan'ny firenena afrikanina misy 330 anjara lafo vaovao hafa dia sokajiana ho isan'ireo rivodoza mahery vaika ilay rivodoza Fevrier izay viny avinaina akasika ny morotsiraka voany antsinanan'ny nosy ny maraina ny alarobia izao fatra misy 5 tahaka ny analanjorofo sy antsinanana no efa nahazo ny filazana loza fanairana amin'izao fotoana efa misy ihany koa ny fepetra napetraka ny BNGRC manoloana izany na ho an'ny eto andrenivohitra aza. Ny aliny talata na ny alarobia maraina izao no ahakasika ny morotsiraka voany antsinanan'i Madagasikara ilay rivodoza Fevrier araka ny vina ny meteo androany. Sokajiana ho isan'ny rivodoza mahery vaika ity Fevrier ity ka ny aliny alatsinainy izao no efa anomboka hikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina raha ny fanazavana. Efa nisy noho izany ny fandaminana napetraka ny teo anivon'ny BNGRC ho an'ireo faritra mety voakasika hisorohana ny fahavoazana mafy mety ateraka ity rivodoza ity. Efa miasa ihany koa ny centre opérationnel izay ahafahana manara-maso eo no eo ny trangan-zavatra
rehetra any amin'ireo faritra ina tahaka ny fiakaran'ny rano. Ny mampiavaka aza kely fotsiny dia hoe raha oharina amin'ny Batsiray dia kely ny velarany manodididina eo amin'ny 480 sy 200 kilometatra ny zavaivony. Dikan'izay zany na izany zany dia mafy dia mafy ny fitsokan'ny rivotra sy ny orana izay hoentiny. Atry ny omaly dia nanao fiantsoana fivoriana maika ny teto anivon'ny BNGRC satria izay dia anisany anjara andraikitray. Rehefa nandinika ny teknisiana teto anivon'ny BNGRC dia nandray fanapahakevitra zahay ny andefa mialoha satria andraisantsika lesona daholo koa ny zavatra rehetrarehetra. Voalohany aloha misy ny ressources humaines, izany hoe zany misy ekipa avy eto amin'ny national zay any BNGRC halefa mialoha lalana amin'ny hatongavan'ilay cyclone. Dia ho apetraka ny ekipa anankiray ao Manoro dia ny ekipa anankiray ho atao any Mananjary. Dia mazava ho azy ireo ekipa reo dia misy fitaovana hoentiny miaraka aminy zay manamafy ny fa fitaovana any amin'ireo toeran'ireo. Dia misy ihany koa ny androany ariva no miainga ny camion zay makany Manoro 10 tonnes eo ny entana izay hoentina any. Misy sakafony ao mazava ho azy ary misy ihany koa ny atao hoe fitaovana mety ilaina. Ho an'ny eto andrenivohitra manokana efa tafitana amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny manomboka eny amin'ny fokontany ny toromarika rehetra na ho an'ireo eny amin'ny faritra avo izany na ny faritra iva. Ny fanarahan'ireo rehetra voakasika ny toromarika omeny manam-pahefana no andrasana hoy ny BNGRC. Efa niasitsika amin'ny alalan'ny ratsa mangaika tsirairay avy manomboka any amin'ny ELS zany any amin'ny farany ambany na ny équipe locale de secours mandalo amin'ireo chef district sy ny atao hoe ny hatrany commune hatrany amin'ny faritra tokoa raha araka ny volaniko teo hoe voalazako teo zao ny commune urbaine Antananarivo zay efa nanao nandray andraikitra sahady dia ny tiako tenenina efa tafapita ny hafatra rehetrarehetra fa kosa anjarany tsirairay ny manaraka ny lamina ary averiko fa ny rivodoza nge tsy antonany no mijanony na ambolany andro vitsy fotsiny no anarahantsika ny fepetra tokony raisy rehefa miteny hoe amafeso ny tranonareo dia mafeso ny trano tapaho ny azo dia tokony tapahana zany aza mivoaka rehefa tokony amin'ny hoe manome ny filazana mena ny météo dia tokony manaja an'izay dia tsy tokony hisy ny riska ny fahafatesana amin'ny zavatra toy itony rehefa mahay misoroko tsika. Ho fiomanana mialohan-trany efa miatra ny filazana loko maitso na filazana loza fanairana ho an'ny faritra Analanjorofo, Antsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo-Atsinanana. Famihena ny fahefa mividy ahafahana manjifa fanafody manoloana ny fiakarany vidim-pianana ankehitriny hoy ireo mponina nanaovana fanadihadiana. Ny vidim-panafody afarany avy any ivelany izay nahitana fiakarany hatramin'ny 20 isanjato manoloana ny fitotongana ny sandam-bola malagasy eo anatrehan'ny dolara sy ny euro. Abraham Randriamanana. Miatraika amin'ny sehatra ny fahasalamana ankehitriny ny fiakaran'ny vidim-pianana raha nambaran'ireo mponina nanaovana ny fanadihadiana teto andrenivohitra. Miankina amin'ny fivoarany aretina ny fandraisana fipetrany amin'ny fanjifana ny fanafody raha ny fanazavana. Za aloha fa miprevoira vola kely foana en urgence zany ka hoe misy zavatra misepase surtout ara-pahasalamana dia manana kely ihany atokako amin'izany. Ny anahy zany ohatrany hoe raha ohatra ny aretina tsotsotra zany tsy afeniko za tsy tsara velatsy fa ny anay manome automédication mihitsy ahy zany. Fa rehefa tena hitako hoe misy hoe cas d'urgence ty tena monsieur manifeste hoe tokony mety afaty ty na apiditra hôpitaly dia iny tsy maintsy manatona spécialiste dia amin'iny mampiasa an'ilay réserve kely ny volako izay ny fataoko. Dia tsisy mihitsy moa fa dia mandeha amin'izao fotsiny tsy dia misy fahefana hoe ty atokana ho an'ny ohatr'izay moa ny aretina koa tsy dia anina fa rehefa tonga izy dia izay fotsiny. Fividiana fanafody hoe tena sarotra amin'izao lafo ny fanafody satria tanao fa vidim-pianana kisa miakatsafoana fa tsisy vidim-pianana midina mihitsy fa miakatsafoana ny fianana. Raha ohatra hoe tsy satsan'ilay volako sao izy tsy maintsy alefa tsy maintsy aleferina ny anina aloha dia manangona kely efa raha hoe tena ilaina manka izy tsy maintsy manao foana ianao tsy maintsy midemerte ianao tsy maintsy mivarotra aneo amin'ny akohonanao rehefa hoe ilainao le fiveloman'ilay olana. Ankoatra izay, niakatra ankehitriny ny vidin'ny fanafody amin'ireo farmasia eo anatrehan'ny fianan-danjan'ny sandam-bola malagasy. Ataontsika ohatra zany zao ohatra ka hoe eo amin'ny 300 na 400 isan'andro ohatra mividy fanafody mety eo amin'ny 500 na 100 izy amin'izao amin'ny atsasam-banilo eo zany zao tsy hita zany ny olona mividy fanafody amin'izao. Tena niakatra daholo ny akamako ny fanafody amin'izao. Niakatra. Ny volantsika malagasy zany somary totongana kely ny hausse ny dolara nefany miakatra. Ny akamako ny fanafody nefany
andreo koa mpaniafakana ohatra dia tsy maintsy manaraka le fiakakan'le dolaka zany ny anafakana anazy dia zay mahatonga izy lasa lafilafy kely eto amintsika. Etsy ankilany ampiatreto ny tahirina ny stokin'ireo fanafody ny anivon'ny farmasira nambaran'ny tompony andraikitra. Tonga tamin'ny fotoana ny doka varotra foy isika tomboko lasy tomboko vavy ao aorian'izay miverina eto ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Dia amin'izao Saint-Valentin zao mety azo weekend ho an'ny mpifankatia-nareo. Misy fanontaniana ve? Za mba andefa sy mivola kely za s'il te plaît andramanako s'il te plaît. Vola miaraka aminao amin'ny Saint-Valentin ny enina hatramin'ny 13 février mandefasa vola miaraka amin'ny description tikanao ary mahazo 1 million d'ariary ianao weekend ho an'ny mpifankatia. Tsindrio aingana ny dièse 111 étoile 1 étoile 2 dièse na ampiasao ny appel vola na messenger vola. Dia mirova tena raha azonareo ilay weekend ho an'ny mpifankatia. Reko fa afaka baky ianao raha sisy hianatra izy mbola tsy haiko aloha hatreto mieritreritra hoe amin'ny fianarana ny Chine tsy mena mitaha amin'izany ny prime zany ny orinasa ngeza ary matokazy sady tena mora faraka izay mora ny écolage ny prime tamin'ny 2007 dia fa nisy donc azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flera BTP fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mba vainty za te hanao commerce marketing dia inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa za mionina amin'ny niveau T3 misy iprime madoly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraike fa zatrara dokotera professeur magistrat sekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa juge ketaka lasa radoko enao sisan'indrasana fizaha efa tao iprime raha te ho tafahoatranahy zao investissez dans une valeur sûre choisissez iprime à lève l'avenir. Isaorina trany ianao manaraka mamerina ny araba tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao vehivavy maro no efa misehatra amin'ny fikabariana na manovadana asa ny kabary amin'izao fotoana tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny asa fa indrindra amin'ny maharim-pianakaviana izany raha ny fanazavana fa ihany koa fitehirizana ny kolontsaina sy ny fahendrena malagasy amin'ny maharem-pirenena no sady arin-tsaina tsy azo tsapahitanana ny kabary. Vehivavy maro renim-pianakaviana sy tanora no efa misehatra amin'ny fikabariana ankehitriny. Sokajiana ho fandraisana ndraikitra eto amin'ny firenena ny fikabariana ho ireo vehivavy mpikabary fa indrindra ny fitovinjona ny mira lenta izay efa voizina ankehitriny ka tsy manelingelina mihitsy ny fiaronan'ny vehivavy amin'ny kabary. Na izany aza misy sokajiny ihany niseho na tranga ahafahan'ny vehivavy mandray anjara amin'ny fikabariana. Efa nitediavintsika ny hoe fitovinjo eo amin'ny lasan'ny vehivavy fa iny elabe nisy ny hoe tsy maintsy ny lehilahy no mitondra teny fa taty aoriana dia noho izay fitovinjo izay dia afaka mitondra teny daholo na ny lehilahy na ny vehivavy ary raha mahatsikaritra eo amin'ny fiainana andavanandro any amin'ny tontolon'ny asa ohatra dia be dia be ny vehivavy mandray andraikitra ohatran'izay koa amin'ny kabary ny vehivavy dia mandray andraikitra ny kabary dia anisan'ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena misy sokajiny ankaratsiana raha eo amin'ny kabary fotsiny zao misy ny hoe famangina manamanjo misy ny kabary fisaorana ny mpiandry faty amin'ny alina izay antsointsika hoe kabary rasavolana dia misy ny kabary ambohatra misy ny kabary any am-piangonana misy ny kabary any amin'ny fasana amin'ny ankapobeny dia ny kabary any amin'ny fasana ihany no tsy tokony andraisan'ny vehivavy anjara satria ny fasana hitantsika fa ny faty no mitoetra ao anatiny ny vehivavy
mpamely zany hoe loharano ipoirana arem-pirenena aretsaina tsy azo tsapahitana ny kabary hoy ny fikambana ny mpikabary malagasy ary tsy afa misaraka amin'ny fiarahamonina malagasy ihany koa manomboka ny amin'ny fahaterahana hatramin'ny fahafatesana na tsy azo itovirana aza ny rivotra entiny ny fandrosoana antony mbola hijoroan'ny fikambanana sy anosehana ny malagasy lasy vavy maneran-tany isehatra amin'izany kabary izany. Kabary arem-pirenena mampandroso ny taranaka ankehitriny ary lovanjafy fa tena mioropaka tanteraka amin'ny malagasy nefa ny tsy azo itovirana koa ny zava-misy entin'ny fandrosoana tena mamaka amin'ny malagasy anefany dia ao anatin'izay zany ny tetikasa rehetra sy izay iverinay ny amin'ny taona ho avy manaraka rehetra dia fandrinay hoe raha mbola toerana misy malagasy ihany koa naizanaiza dia ataonay izay akamaminy ny teny malagasy ny kabary malagasy ao anatin'izany moa ny fomba mampanao malagasy zany hoe miainga amin'ny kabary aloha dia avy eo mitohy amin'ny asa ary ny kabary ihany koa ny sopotra hitahirizana sy hanovozana ny fahendrena malagasy ny teny malagasy eto Madagasikara isika mbola maro ny olona atao hoe ny teny malagasy ary mahazo ny teny malagasy fa tsy mahazo teny vahiny everinay fa ny kabary dia anisany iray hoentina amin'izany fanentanana amin'ny sehatra samihafa izany tontolo iainana moa voalazako teo fa maro dia maro ny sehatra. Nankalazaina androany ny 20 taona nijoroany ny fimpimana ny fikambanany mpikabary malagasy dia bena makivaky ny arabe ny fahaleovan-tena sy fampirantiana momba ny teny malagasy ny kabary sy ny manodidina azy mandritra ny 3 andro no nanamarian'izy ireo izany ary nitondran'izy ireo sora-baventy manao hoe kabary arem-pirenena fampandrosoana ny taranaka ankehitriny ary lovainjafy izay tiany tanindrazany tiany tenindrazany. Fa horesabe fotsiny ny fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo raha tsy misy ny fandraisana ndraikitra matotra amin'ireo teboka marary ny fambolena eto Madagasikara hoy ny manam-pahaizana teo anivony sirana ny cadre intégré renforcé lohalaharana anatin'izany ny fanarenana ny fotodrafitra sampamokarana sy ny famporisihana ny tantsaha ampiatra ny teknika mpambolena moderna. Abraham Radriamana no mitatry ny antsipirin'izay. Okobaka mbava fotsiny ihany ny fanatrarana ny velirano fahasivy ny filoham-pirenena mahakasika ny fahavitantena ara-tsakafo raha tsy voajery ireo teboka marary ny sehatra ny fambolena hoy ny manam-pahaizana teo anivon'ny cadre intégré renforcé. Lohalaharana ny fifehezana ny teknika mpambolena ity farany izay mila ezaka manokana ny fampitana sy ny famporisihana ny tantsaha ampiatra azy araka ny tokony ho izy. Menimena be amin'izao fotoana fa tsy ampy ny vokabary mila manafatra foana fa ny teknika na eserina hoe système de riziculture intensive ane ka teto Madagasikara ny etombohany kanefa zao any amin'ny firenena vitsivitsy any Azia dia mampianatra an'io izay tsika teknisianina teto nampiatra azy fa maninona tsy ampiasain'ny mpamokatra tantsaha malagasy le izy mila voafehy tsara ny rano. Voafehy tsara ny rano dikan'izay ny fotodrafitrasa ny fanondrahana sy famohan-drano rehetrarehetra zany dia mila vita tsara, mila vola ny fampiasan'le tantsaha mesure d'accompagnement maromaro zany miaraka amin'le teknika zay vao miatra tsara ilay izy. Takina ihany koa ankoatra izay ny fanatsarana ny fotodrafitra sampamokarana. Ny zavatra tena goavana aloha dia fanarenana ny fotodrafitrasa mahakasika ny famokarana. Misy faritra ohatra any Betsiboka any amin'ny resaka ohatra fanondranana lotsitsika tena mpamokatra ary tena mampiaikeran' izao tontolo izao fa saingy lalana makany dia tena mila fiara faran'izay mafy vao tonga any. Ny ankabeazan'ny tantsahany ka tsy dia tena manana lenta avo amin'ny resaka famakian-teny manoratra. Raha miteny izao ny teknisianina hoe ataovy izao kilao na ataovy izao mililitara tsy hainy izany ary tsy homena tsiny izy satria io ny fitorany raha sanatria tsy mahomby ohatra dia lasa ohatrany hoe miandry modely izy izay vao afaka mampianatra le teknika. Hatreto mbola miankin-doha amin'ny fanafaram-bary isika raha manodidina ny 10 taona isan'ny taona ny vary tsy maintsy afarana iantohana ny filana ara-bary. Tafakatra 3,907 ala sy 10 taona izany ny folo volana voalohany taona 2024 araka ny tarehimarika avy amin'ny observatoire du riz. Tarehimarika izay efa nananika ny fanafaram-bary azo lazaina ao ambony indrindra nataon'ny firenena ny taona 2024 izay nanafarana vary 4,707 ala sy 9 taona. Aiza marina araka izany hatreto izay politika mazavana trarina ny fahavitantena ara-tsakafo izay. Mirongatra ny alatra vokatra ny tanimbary amin'ny lemaky tsy mitatatra amin'izao vanim-potoana ny fararano izao raha ny fitarainana ireo tantsaha tambazotra ny dian'olona no voalaza ho manao ny fijinjana ireo vary eny an-tanimbary ary mangalatra ny vokatra raha ny fanazavana.
Ny atsara ankehitriny ny vokabary alohan'le makambotry manjaka raha oharina ny taona lasa hoy ireo tantsaha. Anton'izany ny fanamboarana ireo tohatra nentina natsarana ny fampidiran-drano nataon'ny komina sy ny mponina. Etsy ankilany mahazo vahana ny halatra vokatra eny an-tanimbary tato anatin'ny herinandro maro eny an-toerana raha ny fanazavana. Tsy fantatra moa zany na fahasarotan'ny fiainana ve na faratsy sa faratsy tsain'ny olona mihitsy sa ny tsy fisina aza zany dia misy tena mangala bary mangalatra mijinja vary mitraingy vary eny an-tanimbary nambotry manjaka dia misy tena andian'olona zany manan-karama mihitsy andiana tovolahy maka le vary eny an-tsaha dia lanjaina dia misy tomobila mihitsy zany mitondra an'izy ireny mamatra azy anaty tomobila dia eny amin'iny digy makany fianerivyiny no ahany vary. Ankoatra ny komina Ambotry Manjaka, lasibatry ny halatra ihany koa ankehitriny ny vary ao amin'ny komina Kadimanga. Isan'andro tato anatin'ny herinandro nifanesy no nisian'ny tranga. Nanomboka tamin'ity volana Fevrier ity zao ny famasahan'ny vary dia nandritry ny rotokom-bolana tsy nijanona zay ny fisily fangalaram-bary. Ny anazy zao ketsa 420 vavy zay teo amin'ny ketsa 3 teo ny lasany izay ketsa 3 zay nefa raha mifavikaram-bary amin'izao fotoana zao no resahana dia anisany atao hoe mahavokatra ao amin'ny 300 kilao zay satria ny ketsan-drery mahazo 100 kilao. Fahatiantoka ho an'ny tantsaha zany ny fangalaran'olona ny vary satria ny tombony eo amin'ny vary zany eo amin'ny kily dia kily zany miara rehefa miala ny mosikariana dia raha mbola misy mangalatra ilay izy dia fahatiantoka be da be mihitsy ho an'ny tantsaha. Tamin'ny nenay nisy naka zao eo amin'ny kesana 4 teo ny lasany teo eo amin'ny 9 kitapo zany ny fitambarany raha ohatra hoe no hitan'ity tanàna. Manana ny paikady entiny angalarina ireo vary ireo mpangalatra mandritry ny alina. Raha tena normal zao hoe vary tsy nangalarina fidinjam-bary normal dia ohatr'izao mihitsy izy miaraka amin'ny tahony milolo lava be ohatr'izao. Fa raha vary nangalarina izy dia tapahatra eo andro zareo eo amin'ny antsy ilay izy eo amin'ny tezany eo dia ilohany fotsiny miaraka amin'ilay voan'ny aloha no entiny zareo dia volosany satria manamaivana ny litondrany azy ilay izy satria raha miaraka amin'ny lolo lava be ohatr'izao ilay izy dia vesatra ho anazy ilay izy fa fasirahana be ho anazy dia izay no atiny anapahany azy eo amin'ny lohany. Mandeha lakana mihitsy zareo makali satria ilay vary tsy vary kely no alain-jareo fa amin'ny kitapo amin'ny gony maromaro mihitsy. Tena andehan'olona any amin'ny 5 na 9 mihitsy satria efa nisy pirofo tena tanimbary nahitana an'izay toe-javatra nisy zay. Manoloana io fepetra noraisin'ny tompon'andraikitra eny fotony sy ireo tantsaha ny fanaraha-masony vokatra eny an-tsaha. Hatramin'izay aloha misy ihany ny hoe mpangalabary fa amin'ilay vary hoe fa tratra rindrina eny zay zany no misy maka fa ny tamin'ity zany tena hafa mihitsy satria mpangalatra indray no nisatatra ny vary teny an-tsaha. Nisy ny tratra satria atao hoe nodivetiny ranonatsakaina dia natratrarana azy roa zany le mpijinja mpangalatra eny zany tsy tratranay fa le mpividy le vokatra no tratra satria nentin'ny maraina izy io tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny tompona taxi be moa no natratrarana azy dia misy ihany koa ny olona mipetraka etỳ anivon'ny komina Kadimanga dia manentana ny olona zany ny azo atao zany dia hoe rehefa masaka le vary dia aleo tsinjaina avy hatrany. Eo amin'ny sokatra ankehitriny ny fanadihadiana hijerena ireo tompon'antoka amin'ny fangalaram-bary amin'ilay makibe tsy mitatatra raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Manentana ny fiaraha-miasa sy ny fanamafisana ny andromaso ho an'ny fandriam-pahalemana manoloana izany ireo tatsa-pamokatra. Mila mandray anjara mavitrika amin'ny fampihodonana ny instat ny fanjakana raha tiana ny ampandraisana anjara bebe kokoa azy amin'ny lafin'ny fampandrosoana na izany tsy izany mila arindra ny antotany savokan'ny sampandraran'ny isa tokony eto amin'ny firenena ka tokony angatahana ny décret d'application ny lalàna 2018-004 relative à l'organisation et à la réglementation des activités statistiques. Yves Richard. Tsy mbola voaray anatin'ny singa tsy azo alilika amin'ny fampandrosoana eny antotanisa eto Madagasikara. Hatreto, tsy misy ny fanomezan-danja azy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra indrindra mipaka amin'ny fiainam-bahoaka iny fotsiny. Iankina ny asan'ny fanjakana ankilany ny tarehimarika avoakany manam-pahaizana momba ny fikarakarana ny antotanisa na izany amin'ny fohy, ny atonony sy ny lavitrezaka. Inona ny antony? Ny statistika manko dia ny zavatra amidy ny statistika zany dia tsy ho amidy amina privé mihitsy
ary tsy ny any ivelany zany après ny any ivelany fa ho an'ny ato anatiny le izy dia ny fanjakana ny tena mila azy dia ny indice de prix à la consommation afantarantsika ny inflation eo ihany koa ny PIB reny zany fanjakana ny tena mila ny statistique dikan'izay zany ny fanjakana ny tena micontribuer tokony micontribuer amin'le izy dia efa zay ny zavatra mitranga amin'izao fotoana fa za mahita hoe efa nisy zany effort zay nataon'ny fanjakana dia eo amin'ny resaka management na ny gestion ny Institut national de la statistique atsika zay zany tena zava-dehibe. Na izany na tsy izany mila rindra ny antotanisa avoaka ny sampandrara isan'ny tokony na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ampitovy ny tadin-dokanga amin'ny famakinan-tarehimarika mialohan'ny hitrandrahana azy. Isan'ny angatana anatin'izany ankilan'ny décret d'application ny lalana 24 aotraotra 4 nivoaka ny 24 aprily 24 satria misy samy mamokatra statistika daholo na ny stat na ny any amin'ny secteur rehetra dia zava-dehibe indrindra zany dia tokony mitovy aloha ny hevitritsika makasika ny définition ny indicateur hoe inona ny zavatra tiantsika tongavana inona ny indicateur tiantsika dia mila coordonnena zany zay mila harmonisena zay misy nomenclature zay ampiasaina dia tokony mitovy daholo zany nomenclature ampiasaina ho an'ny any dia dikan'izay mila coordination statistique zay dia ny cadre réglementaire dia fa misy ny loi statistique ny 2018-001 zany portant réglementation des activités statistiques à Madagascar efa promulgué io fa mila décret d'application ndray zany zay loi statistique zay afana mamondrona ny données statistiques. Tsy mbola tonga amin'izay fanomezan-danja ny antotanisa izay ankilan'ny fitondram-panjakana antony maro ny olana lalovan'ny staty izany zany latsaky-mboka kinapsana nomboka ny taona 2010 ho an'ny mpiasa misa 170 teo ihany koa ny fitakinana nataon'ireo contractuel izay niafara tamin'ny fanambarana goavana ny volana oktobra 2010. Tsy marina ny filazana fa maty ary velona indray ilay zazalahy kely 7 taona tao amin'ny fokotany talata Andrakiba Antsirabe izay niteraka resabe teo anivon'ny tambazotra tserasera sy tao Antsirabe ny herinandro teo. Raha ny fanadihadinana natao teny an-toerana dia efa narary efa ho 5 volana ilay zazalahy kely ka izay no nitarika ny fahafatesany. Andriny Rina Randriamiarisoa, Kolo TV Antsirabe. Anisan'ny teraka resabe teto Antsirabe renivohitry fa tsy vakina karatra sy teny anivon'ny tambazotra serasera Facebook ny fahafatesany tovolahy kely iray tokony 7 taona eo izay monina eto amin'ny fokotany talata Andrakiba. Nisy ny filazana fa nilalao sahona amin'ny loko menamena ilay tovolahy kely ka maty avy eo ary dia velona indray ka nodimandry ity farany. Raha lohana ny vaovao azo ety toerana nandritra ny fanadihadiana izay nataonay mpanao gazety mahakasika ity tranga ity dia tsy marina ny vaovao izay niparitaka eraka ny tambazotra serasera fa maty ny lalao sahona amin'ny loko mena ilay tovolahy kely ary diso ihany koa ny filazana fa maty dia nitsangana indray raha ny fanazavana azo avy amin'ireo fianakaviana. Le zaza zany efa 5 volana izy nazany io aretina io. Io aretina io dia aretina ohatrany devolo maka endrika ny dada le devolo. Dia hoe dada misy olona maka endrika anao oziny mampatahatra ana. Teny dia sitrana indray loha izy. Dia taty arina indray marary ozy ny sofiko. Dia ozy izy hoe sao dia donika indray zay. Dia sofiny foana ny tarana marary. Naodiko tarian'ny hôpitaly be moa zany izy dia hoe marary sofiny. Dia nandeha kenan'ny frère indray aloha sabotsiny iny. Dia avy amin'ny frère izy tsy maninona tsolo fa nahazo vavaka. Ladina raina ny indray izy tsy lefika indray. Dia nandoha be amin'izay izy niasa nandoha izy manomboka teo tamin'ny roa teo tsy mijanona nandoha. Nanomboka teo tamin'ny telo amin'izay izy mitrifatrifana be tsy omby ny ainy. Mama ozy marary dia makany indray izy dia metsika ilay izy dia io vavany io tena ididimy be. Dia tena malemy aby reto ozatra ny reto. Makarivotra kely eto oziny. Izay izy niteny farany dia tsy niteny tsony izy. Dia tody izy dia naotany tao an-trano dia niakatra amin'ny masony. Dia izy efa nangitsy aby ny tapany. Dia naotany tatsan'ny hôpitaly be tatsy. Dia hoe tsy manino io zaza io zao fa aza mitomany tsony ianao fa tsy manino. Dia izy mbola misy ainy amin'ny tepotebo kely. Nazany le siroma arakaraka nazahoana le siroma maika efa mampanao krizy azy. Tsy mety nampidirina siroma tsolo ty fa ela be vao tafiditra. Dia amin'io le siroma vetivety kely dia lany. Izay no nahazo anazy fa izy tsara hoe nitsangana zany. Raha ny fantatra dia nalatsinainy maraina fa 13 ny volana febroary 2024 lasa teo no nodimandry ilay tovolahy kely ary 2 andro tao aorianany nandrasana azy dia lasa ny analefaka ny vatany rady fanadihadiana natao tamin'ireo fianakaviana. Nandrasapaty izy lasinainy tontolony atala lasinainy. Nandrasapaty izy talata. Alohan'ny nahafaty azy efa nienzana efa hoe maty le zaza. Dia nienzana aby ny vatan'izay manontolo efa hoe maty zany io mienzana aby ny vatan'izay manontolo ka velo zaza afaka njoandro ny andrasapaty dia lasa nalefaka dia tsy nanaiky moa fianakaviana fa raha moa zany ny vatantenako rainy dia efa nampionona ny tenako mihitsy zany efa tsy izy tsolo le zaza
fa nosin'ny le fianakaviana dia tsy afa manoatra dia lasa no entina tany amin'ny hopitaly indray le izy nefa zaza efa maty dia nahatonga le izy zany a feo an'le olona raha ohatra hoe nalefaka le zaza dia lasa nanao hoe lasa tsangana ny maty dia izay no nabetsaka le olona hoe roborobo nakaty aminay taty nalaza ny feo hoe ohatr'izao sy ohatr'izao le izy tsisy an'izany ka tsisy an'izany hoe mena lasopy dia hoe velona no ohatr'izany fa hoe le zaza nalefaka fotsiny dia izay no nahagaga ny fianakaviana sy ny olona rehetrarehetra dia le olona moa zany tsy nanaiky fa hoe aleo entina amin'ny hopitaly fa tokony asiana oksizena ohatr'izany ohatr'izany dia iny ny antony batana azy tany amin'ny hopitaly indray dia na le mpiandraikitra le hopitaly azy zany a nanakihana na mihitsy satria nao hoe lasa mahafabaraka le fotoa ampiasany le hopitaly diso tena diso tanteraka satria le izy nisy fivoahan-javatra zany dia teo no nahatonga le olona vahoaka hoe aha hoe tany amin'ny hopitaly izy fa lasa nalefaka nefa nienjana zany le izy dia lasa nalefaka tsy amisan'izany sahona menamena zany arakaraka le hoe sahona le sahona mitsipitsipika indray dia samborony ankizy dia meniny ankizy amin'ny koy tra ry misy an'izany velona maty zany tontolo fa ny olona no mamofo be an'izany ihany koa olona efa matory ve velona indray tsisy an'izany le olona mahita le miresaka satria araka mahazaza azy dia izy malefaka araka izany dia diso tanteraka ny filazana fa efa maty dia velona indray ilay tovolahy kely 7 taona izay efa nodimandry ny alatsinainy fa 13 ny volana febroary 2024 lasa teo teto amin'ny fokotany talatandraikipatsirabe Fatotosandroany tetsy amin'ny kianjana Laribia ny fanokafana ny tampilalaovana vaovao anatin'ny hetsika ara-panatanjahantena Kolokitra. Natao izany ho fanabeazana sy amin'ny mahaolona amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Eo ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana toy ny fisorohana ny fiparitahan'ny fako plastika. Miverina ny fanatanterahana ny hetsika ara-panatanjahantena Kolokitra ho an'ny eto an-drenivohitra. Ho fisantarana ny tampilalaovana 2024 nisy ny lalao ara-piralahiana ny fanandrinan'ireo ekipa miisa 7 avy amin'ny sekoly sy fikambanana samihafa izay nizara osikajy telo tetsy amin'ny kianjana Laribia androany. Tanjona ho an'ny hetsika Kolokitra ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny mpona ho fisorohana ny fiparihan'ny fako plastika. Hetsika ara-panatanjahantena fiarahanay amin'ny Kolokitra satria amin'ny mahakominy Riberina Tananarivo araka ny volazako teo dia anjaranay ny miaraka manentana ny vahoaka Antananarivo miaraka amin'ny Kolokitra amin'ny fanaovana izay fandrofana ny sachet plastique izay ny tena tokony ho izy tokony hoe baolina plastika nanaovana an'ity tournoi ity fa tamin'ity mitoraka ity iarahana amin'ny Yamaha FC Vaovao dia nanome baolina zareo japonais zany ny ambassade de Japon mba hanaovany reto tanora sy vétéran reto an'ity tournoi ity. Nenay ny fandrinay dia hoe rehefa manao hetsika ohatran'izao zahay miaraka amin'ny mpiara-manantoka hoe Kolokitra na izay mpiara-manantoka rehetra dia ny fandraisana anjara ny tanora, fandraisana anjara ny mponina Antananarivo no irina indrindra amin'izay mba misy aloha ny firaisam-po, firaisan-kina. Ankoatra ny fanatanjahantena, mivelatra amin'ireo hetsika samihafa ho fiarovana ny tontolo iainana ny Kolokitra. Androany zao izy ny eo amin'ny éducation sportive na eo amin'ny lafiny ara-panatanjahantena fa amin'ny volana mars atsika dia efa hiakatra amin'ny environnement zany eo amin'ny tontolo iainana dia mitoy ihany moa zany izy amin'ny hoe misy fitetezana ny ireo EPP misy fitetezana ny ireo CEG amin'ny fanentanana ny tsy fiparitahana plastika dia misy ihany koa eo amin'ny volana avril eo misy ny fambolekazo. Ny Kolokitra dia miparitaka izy misy zao any Fort Dauphin dia misy any Alaotra Mangoro dia misy any Majunga dia misy Tamatavy dia misy eto Analamanga fa ny siège principal aloha zany dia eto Analamanga. Ny tena zava-dehibe aloha dia ny ankizy satria any amin'ny ankizy no mipetraka kokoa ny atao hoe éducation zay aloha voalohany indrindra dia ny ankizy ihany koa no hoe ho avy moa zany izany hoe fanentanana ny tena ifoto mihitsy zany. Tao aorian'ny lalao androany nisy ny fanolorana ny amboara sy ny mari-pakasitrana ho an'ireo ekipa nandray anjara nandritra ny hetsika Kolokitra. Firenena manan-karena vato sarobidy manerana izao tontolo izao i Madagasikara. Araka izany ny tontolo ny vato sy ny vatosoa ary ny vato sarobidy ao amin'ny herin'ny vato araka ny finoan'ny olona tsirairay avy izay no entina aminao anatin'ny fandarana alalino rapitso alahady amin'ny 7 ariva. Ndeha rahantsika ny ampany amin'izany.
isan'ireo firenena manan-karena sy ahitana karazana vatosoa sy vato saropidy maro eto Madagasikara. Saika hita eto Madagasikara avokoa ireo karazana vatosoa miisa 4 izay ahitana ny diamant, ny émeraude, ny rubis ary ny safira. Ny taona 1870 no nahitana ny safira voalohany teto Madagasikara izay hita tany Ilakaka, ary teto Madagasikara ihany koa no nahitana ny safira lehibe indrindra manerana izao tontolo izao izay 509 karat. Araka ny antotanisa avy amin'ny banky iraisam-pirenena dia avy eto Madagasikara ny 500 isanjato ny famokarana safira maneran-tany ary 10 isanjato amin'ny famokarana rubis. No amafisin'ireo apikasoka avy amin'ny laboratoire tany États-Unis ihany koa ny fisin'ny diamant sy ny émeraude eto Madagasikara, ary araka ny fikarohana nataon'izy ireo dia isany manana kalitao ana diamant tsara ihany koa i Madagasikara izay hita any Toliara any Atsimon'ny Nosy. Ny olombelona anankiray rehefa miaina ao anatin'ny vintana dia ny lafim-piainana rehetra jerena avokoa. Inona ny loko mifanaraka aminao? Inona ny andro mifanaraka aminao? Inona ny ora mifanaraka aminao? Inona ny isa mifanaraka aminao? Mila fantatrao zany. Ary resantsika eto hoe inona ny vato mety mifanaraka aminao? Araka izany dia raha mpitso ao anatin'ny fandaharana alalino amin'ny 7 arivo no hitondran'ny alarana efison fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay vato izay, fa ho an'ny maresaka avy any ivelany dia isan'ny lohahevitra lehibe hodinihana mandritry ny fivorimbe isa-taona mahakasika ny fandriam-pahalemana izay natao an'ny Munich ny momba ny adiny Ukraine sy Russia. Mpitondra fanjakana misy 70 no miatrika ity fivorimbe ity ka manao antso avo amin'ny anampiana ara-miaramila maika any Kiev, i Paris sy Berlin. Panampanazavana eo amin'ny sarin'ny France 24. Samy matsapa avokoa ireo mpitondra fanjakana rehetra amin'izao fotoana fa ho lava ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Russia. Mitoetra ny fahavoazana ho an'ny Ukraine ka miantso vonjy amin'ny amatsiana bala sy karazana fitaovam-piadiana mahery vaika manoloana izany ny filoham-pirenena Volodymyr Zelensky. Nanao antso manokana amin'ny tokony anampiana ara-miaramila ny Ukraine ihany koa i Paris Berlin androany nandritra ny fivorimbe mahakasika ny fandriam-pahalemana izay fanao isa-taona. Isan'ny tokony hodinihana tamin'ity androany ity ihany koa ny disadisa eo amin'ny États-Unis sy Chine izay isan'ny andrasan'ny maro ao anatin'ity fivorimbe momba ny fiandriam-pahalemana ity. Dezandriary no masakazo natolotra tamin'ity alina ity tompoka lasy tompoko vavy isoarana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Samy mitombo amin'ny fahasoavana. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez U-Prime à lève l'avenir. Naraina Tony, Fampalala Vaovao, miaraka tamin'ny U-Prime. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.